Lavenona sisa. Fizarana faharoa sady farany. Tamin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany Tojo Raymond. Novy aloha amin'ny Saoly Rakotonanahary, Sofaniry, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabearamanana. Nandray feo sy nandrindra teknika, Mamy Arvony, Nana Tontosy, Nanja, Razavondrakoto. Tafiditra soamantsara ety akatsy ihany amarina. Raha tsy noho ny fanampiany vonjy aho, mety tsy nianatra tetỳ akory aho. Tsotra, tsara fanary, tena be fitiavana raha ivonjy. Ny olana nefa dia tsy mety tianao hatramin'izao. Raha ianona ihany no mba antoerana ato am-poko. Finina loatra re mampiavaka ny raha ianona amin'ny lehilahy rehetra no dia tsisy ahy. Misy mipetraka nga kakindria azavady? Tsisy ka. Ahoana ihany re mama? Eno a? Ety am-pianarana ka za tsy afaka mivily tany amin'ny orinasa ntsony fa tare. Tsy afaka manatitra ny tia raha tsy raha rive. Za mbola hianatra rehefa avy eo. Ka raha zavatra ilaina maika tsy tokony nampitondraina ahy. Ka za ange ho aho mbola hianatra. Eny are, amanaraka za mampitondra zavatra ohatra izao tsiny rehefa mianatra. Tena manimba programa mihitsy. Tsy maintsy anatitra nyity taratasy ty any amin'ny orinasa zany. Zao ny any tena makamo amin'ny mpitondraina zavatra io. Miditra amin'ny firy moa zay raha riva. Que le tir emploi du temps. Amiray. Zany hoe tsy afaka manatrika ny koro zao aho zany. Aleo mandefa ho tara eto. Otry, ary adino le lehilahy teo iny eto ny telefonany. Ataoko ahoana ty? Izy nefa efa ho atsasakadiny zao no nandeha. Aleo jereko sao dia mba misy numero amin'ny mamany na amin'ny dadany azo antsoina ato. Engany mba tsy izy koa dia izy ty. Tsy fahalalam-pomba no mijery telefonina n'olona fa tena tsy misy azoko atao ankoatran'izay nefa. Hoay, fa raha ianona tosary ny fond d'écran. Azy zany ty telefony ty. Zany hoe izy koa zany le lehilahy mipetraka teto akaikiko teto fa nahoana nefa nitsitsikaritro. Misy miantso le finday. Ho raisiko ve? Allo ranga raisina. Allô? Allô? Azafady telefoniko mandraisanao ahy io. Ie, adinonao teto amin'ny seza fipetrahana taty akatso. Ahoana moa zany no fomba hakanao an'izy ty aty amiko ary? Mianatra nga ianao raha pitso amin'ny 1:20. Tsy mianatra ka. Efa mirava moa zany zay amin'izany e. Azoko raisina aminao eo amin'ny toerana iny avy e. Zany hoe amin'ny 1:20. Tsy maninona ka. Tena makasitraka indrindra re a. Sofa ianao no nahita ny telefonako. Raha olo-kafa mety efa very eny ohatr'izay. Dia miala tsiny fa manaherana anao a. Dia iza moa zany no anaranao? Tsy maninona ka. Volana ny anarako. Velomo volana dia misaotra indrindra. Velomo.
sao dia mba tsy raha ihanina kosa riny fa olona mitovy fotsiny dia ahita sariny lehilahy iny hafa no rangaha jereko ny galeria miaraka maka sary amin'ny vehivavy foana izy izany a tsy diso ny eritreritro fa tena raha ihanina io tia izao ny sariny tamin'izy ilay namonjy raharaha ny kozina ny tany an-tanàna raha ihanina ilay ihany mihitsy ny fitiavako no hitako ary eo anamiko anao ahoana ny fihetsiko manoloana azy raha mipitso dia eo na amin'ny sahady any omenao tsiny avery fontsy raha fantatra azy amin'ny fihetsem-poko izany omenao tsiny avery tsy ny tia ary tsy tianao fa mila olo-kafa adala e adala izy mbola tsy tonga ihany ty tamin'ity izy kay azafady ianao ve le volana ie ela be ianao za zao efa saika nandeha mialatsiny fa zay koa tam'iraika amby folo sy fefa mivoany ravaka ia fa anatsoko ianao tam'le numéro téléphonako fa tsy mandela izy angano vonoana le téléphone ie ny vonoko hitako ianao ny tsy tratrantsoko dia ao aminao ao le fonina oe azafady fa variana ty ary hitako ihany le tsy lary fonina dia inona izany valosomeko amin'ny volana fa zanga ma mitady valosoa avy aminao e aiza kosa raha tsy ianao ange fa very ty foniko te ny ankamaroany document nefa tehiriziko ato daholo numéro téléphone ato koa important be daholo omenao triny ianao ok izao fa tsy maninona ka ary manjakely ty tovavy ty somary tsotra fitafy izy nefa manitona kely tiako ny fitsikiny topotopoka be ny foko te amiana azy te hiteny aminy aho hoe tiako ianao mijaly tsy tia andray valosoa mihitsy zany ianao oka ho azy zao ary sao dia mba afaka manasanao ary raha volana anasa ho izy ianao iaraka isakafo eny e miankina amin'ny fotoana ihany nefa io fa rahovina mety ho afaka zao zay ny tsy mianatra zao any ho afaka ndao ary sika andeha zao mazoto zany ianao raha saiko iaraka isakafo amiko zao mazoto aho ka tsy maninona ena kia salama tsara ary sodany manao oana vonjy mono anarany teo salama tsara veke izy ie salama vonjy azo misento angandry izany fa lasa mampijaly indringa vonjy no misento ndry saky mampijaly azy tsy azoko kia fa mampijaly azy ahondry tsy mety tia azy tsy mety tia azy nieritreritra no tia azy tamin'ny araka taminy nefa tsy mety mitempo amin'ny foko andraiky rehefa inaona tamin'ny ray ihanina dia tena vao maika tsy possible mihitsy ny tiavako amin'ny vonjy ray ihanina le ray ihanina ny lazaindry fa tiandry be iny ve ena kia mianatra ety akatso izy ary lasa mifandray be amiko marina hoe
Fa maika ty Indray ihany kia. Fa maika ty. Tena ty azy. Dia ahoana Fonjy? Tsy hitako akizy atao. Araka ny lazaiko andry dia tsy mety ty azy ah. Dia miaraka izany ry sy iray ihany na? Tsy miaraka izay ka. Dia raha tia moa ka mitory fitiavana indray iray ihany na dia ahoana? Dia tsy haiko kia. Samy mampalahelo andry izy Fonjy akia. Izay kia fa velomindria. Mbola etsokola mantsy ty telefôny ty solana eto ny krediako. Veloma kia anja. Manahoana ravaky ny akatso? Manana ny anarako fa aza zany no etsonao aka. Fa maninona volana? Maninona zao? Tsy maninona ka fa za marina ki mba ampianaro anglais. Miala tsiny fa tsy manam-potoana amin'izany. Ohatrany tsy à l'aise ianao miresaka amiko a. Andeha raha ohatra ka Ray anina. Miala tsiny fa ohatrany hoe lasa kizitina aminao a. Tsy zany fa misy zavatra mampiasa ny saiko dia lasaina ho avy ny tezerako e. Ai, dia mety hoe tsy te ho elingelelina aloha zany zao ianao io. Avelako rery aloha ianao e. Mijanona reo fa tsy maninona. Tsy maninona? Mijanona fa sarako aza misy namana. Fa misy zavatra angatahako aminao volana. Inona? Mba akipio ny masonao. Fa maninona no akipiko ny masoko? Akipio fotsiny aloha e. Eny ary e. Dia atolory ihany tananao avy. Fiana izany atsofoko ao amin'ny tanako izany. Airato ny masonao dia ho hitanao. Hoay! Ray ihanina. Montre amin'ilay lafo vidy be ty. Tsara be. Mendrika ny ravaka zavatra tsara tsinony ianaoko. Misaotra ray ihanina. Etsofihiniko mihitsy ianao. Dia akipio indray ary ny masonao e. Fa angaha mbola akipio fotsiny. Indray ary e. Rojo izany atsofoko ao amin'ny tendako izany e. Ie, sokafy amin'izay. Rojo tsara be. Ray ihanina. Fa maninona? Vakeo aloha ilay soratra e. RV. Inona ny dikan'izany? Raha ihanina sy volana. Fa maninona ianao manome montre ho aho? Dia maninona ihany koa ianao no nampanamboatra rojo aho? Milony amaliko ny fanontanianao dia akipio foana ny masonao. Fa lio aloha ny fanontaniako e. Tsy afaka ny amalo ny fanontanianao mihitsy raha tsy akipinao farany masonao. Eny ary e. Dia mbola nome fanomezana ho avy ianao. Efa betsaka ange reto ray ihanina e. Aza miteny tsony e. Eny ary e. Hoay, ray ihanina. Taonoroanao a. Fa maninona? Satria sady tiako ny dia. Isanisa mandre an'izao tantarako izao dia tsy maintsy hanome tsiny aho. Mihevitra ho adala ary maditra, ratsy saina. Na za koa aza mba manome tsiny ny tenako. Vitako ny nampirafy an'ny vonjy nefa tsy ho toy izao mihitsy raha tsy izy. Lany vola izy tamin'ny fitsaboana ahy. Lany vola ihany koa tamin'ny fampianarana ahy. Nefa dia vitako ny mampirafy azy. Inona ihany atsy nanaiky niaraka taminao. Inona raha tsy nanaiky niaraka taminao nefa dia mety namono tena ianao. Mety efa maty angamba ohatr'izay.
satria tsy zakanao nafatesandreo ankohonanao rehetra tao anatin'indray andro moja. Volana volanao maninona ianao? Tsy maninona vonjy. Volana mba zara ho amiko moa izay mahazo anao e. Olo tianao ange za volana e. Eo moa eo tantara ho amiko irahantsika mamara misy olana ianao. Efa hoe tsy maninona aho ka inona fotsiny ary mampitomany ianao isan'andro eto raha tsy maninona ianao e. Reko koa ianao mifokofoko isaky ny alina ireny. Tsy haiko hoe maninona ny tsy tantarainao amiko izay mahazo anao dia miara-mitady vahaolana tsika. Fa ianao ve tsy mahazo resaka e? Efa hoe tsy maninona ary mba ianao andeha anakiomana hianatra fa tsy. Misy toana, tsy misy toana. Inona indray ho zato mahavelon-kiranjanako vao maraina? Faly mama. Eo aloha amboariny ty vozon'akanjo e. Zay. Ie, ka inona hono mahafaly ianao? Tojan'ilay tiako sady tia mama. Zany moa izy io. Dia roviana indray izy zany misarahana. Aiza kory mama dia hoe sarahana. Fa ny telony amin'izao ianao no nilaza fa tojo an'ilay tiana sady tia anaoko. Sora ihany na. Maman tsy saroto mihitsy na mahantra aza amin'ny vehivavy entinao eo. Ny amin'ny maman zavatra tokana ihany ny takiny. Ka mba tsy ho vehivavy hafa volokoditra amintsika mihitsy no entinao. Zay ihany ny any takiako fa tsy mitaky zavatra betsaka. Zay fa bonne journée ianao e. Ie. Misy taratasy aly amiko any am-piasana dia izay nandehanako maraina eo. Bonne journée maman. Bonne journée. Raha mba fantatrao nefa maman. Iny vaovao aty tsy misy fa ndry izao nandrazana hitondra vaovaoko. Tsy efa firy taona izao ndreny tsy niditra tato an-trano aky. Tena efa ela mihitsy aky dada sy neny salama tsara ihany. Salama tsara ry zareo. Neny moa nandre hoe milamina tsara ny fiainan-driany dia sitrana tato. Fa na zany aza milaza ny te eo namindry foana izy. Mba te eo naminy mihitsy koa angeky izy io fa dada ny olana e. Zary izao tsy te ho tratra ny dada eto mihitsy. Tena leo an'ilay fifamaliana isaka izay mionaky soary izy mba tsy tato androany. Dada koa ary any te hifamela amindriko. Nga? Ie. Vao maly mihitsy izy ny lohapava hoe tsy mety nitondrany antsika zanany. Ary manenina hono izy tamin'ny taminareo sehena. So dia mba tetika tendry ampifanantonana anay fotsiny izany. Mba fihinanandainga tamindry moka izy sa. Fiana zany na tonga saina ny dada tato. Tsy haiko. Mety noho nataony seheny tamin'izy mivady angamba. Fiana nataony seheno aky? Tena niova be ky ny zokontsika fahaviana. Naninona? Tsy mampiditra trano anay intsony eny aky izy amin'izao e. Ie. Nisy fotoana nietsika ilay areti-ponina iny dia mba nitady vola tany dada. Tsy nahazo izy na ariary aza fa izy indray hono ny voalatsalatsa sy nataon-droka alika. Andray kosa aky. Eny e, nasa koa aza angeky mba nanao tena marary any dada ihany tany Antananarivo e. Ekeko aloha ky hoe mampalahelo no nahazo any dada. Fa amin'ny lafiny indray koa ky tsy ho tonga saina amin'ny tsy fihetezan'ny fitondrany antsika mihitsy izy raha tsy voamarary. Misy fahamarinany ihany aloha izany tenindry izany e. Mitsiriritra dada mahita ny zanak'iranay vao mamangy azy isam-bolana. Sambatra ondranay fa tian-janany, izany foana no ambety teniny. Toa mampalahelo andray dada raha izany. Izy eny eky ninina fa tsy haneriny zanany anambady izay olona tolony intsony e.
indrindra izany izao mahazo tombony amin'izany e dia izao sisany tsy manana eoko. Marina aloha izay e, fa zakina dia omeny dada safidy malalaka aza za tsy araka amin'ny olona tsy ho tiany dada sy neny izany a. Olona mahantra ngeny tsy tendry zareo e. Diso ndry ry zareo ary nyteny tamiko hoe olona mitovy tsara angamiko ny tsara iarahako. Nandraisana izy mivady lesona mihitsy ny amin'ny fianakaviam-badiny seheno. Toy ny sanatria mijery maloto ireny eny hono ry zareo mijery any dada sy neny rehefa mba mifankahita e. Lasa manaraka ny toetrandry zareo izany seheno. Eny akia. Misy olona miakatra mitohatra koa. Fa mindra ny dada ny fahinoko azy. Ny zanako ahita ianao mifona zanako Tata, tsangana fa aza mandohalika ohatra izao ianao. Tsangana moa e. Menatra volana, menatra anao, tsy mendrika ity rainao e. Okizay tata, samy diso angetsika e. Mo mendrika ihany koa tamin'ny vavana ataoko taminao. Fona tata, ho fona fa mety nankarary anao reny. Misaotra volana, na dia izay iray aman-drenao aza ny diso tenao tamin'ny manatona anay. Faly a dada sy volana, faly amin'ny fa mifametinareo mianaka. Ary aiza aloha neny ry dada. Manao tsy dia salama ho ny renibenareo tena mangany izy. Tsy mety salama mihitsy bebe izany. Bebe ina marina ve kitsy efa 10 taona no any? Efa 10 taona mahery mihitsy ara ry dada e. Mahery 3 angamba. Tena mahateza. Ena ki, dia mifiry izany neny no tonga eo? Mety arivany mihitsy izy zao vao tamy eo. Inona izao mahatonga ndry anontany io ireo? Tsy rahampitso ndry vao ody. Tena maika kia, tsy afaka niandra rahampitso Dia tsy mba eo naminy eny akory izany? Tena maika aho izy ary izany ariva be vao tonga eoko. Sao marina izany no ataon'ny olona rehefa manambady ry dada. Maika lava, maika hita ny fontsy. Ndrika aza be vazivazy hitako. Hono tokoa anaka manao ahoana marina ny tokantranonao. Isy tsy mbola tokantrano izany ka mbo ry dada fizay raha mbola tsy vitiny inona. Karakara ho aingana amin'izay fa efa tsy misy manakana antsony angena roaroa amin'izao e. Aleo mihitsy aloha ilama ry dada. Sady misy olana be ngesay roa e. Indray, finan'olana e. Tsy tia azy ary dada. Ohatray, fa tsy tia azy ahoana ianao anaka. Izany e, olo-kafa no tiako fa tsy izy. Ohatray, izany ve tsy olana be ry volana? Izany hoe miaraka amin'ny olo-kafa izany ianao io? Raha tsy saina ry dada. Adala. Miaraka amin'ny olo-kafa mihitsy aho. Ary tena tiako ilay olona miaraka amiko ankoatra azy. Dia ahoana ny ataonao amin'izany? Ianao nefa tsy afaka ny hoe sady hiaraka amin'ny tsino hiaraka amin'ny ry. Ary raha sanatria tratran'ny ray amin'izy roa lahy ianao dia mety ho votsodroa. Tena tsy hitako izay atao dada. Very-hevitra. Vonjy nefa tena tia. Ary tsy voatanisako ny soa nataony tamiko. Dia ny tsara anaka izay ataonao fa miakana amin'izay fanapahan-kevitra eo no avinao Ary oka izay fa aza mitomany intsony. Mazava ho azy fa raha ihany na Indrainy. Fonjy. Nanaja ny fahadiovako fatratra izy. Vita ny tsy nikasika ny fahadiovako na dia efa 2 taona izay niaraka. Ny tanany voadiny ny anahajary tsy hikasika amy alohan'ny fanambadianay. Menatra ny Fonjy aho. Ina no teneniko aminy amin'ity zaza to akiboko ity.
tsy afaka nijanona atao amin'ity trano ity tsony aho. Tsy zakako ny ahita ny vonjy itomany andreny vaovao. Aleoko izany miala. Raha sanatrika tsy handray ara ianona dia inona no ataoko? Tsy te hody ana tanàna amin'ity kiboko ity aho. Ho fahafahambaraka ho an'ny dada sy neny raha sanatria hiteraka tsy hanambady aho. Ary vonjy ihany koa azo antoka fa tsy maintsy hitady ahany. Raha ianona. Raha sanatria ka mandatsy ho rain-janako marina ianao dia fatoko no raisinao. Tsy hanala ny zanako aho fa hiaro faty izay raha lavinao. Firy vera angaza ny andrianao teto izay ianao vao tonga. Be dia be nge volana ny zavatra saniko e. Sady miprogramanao koa tampotampoka be fa misy inona. Ka misy zava-dehibe ho resahako aminao tsy inonako. Inona le izy? Be voka. Maninona tsara? Fina moa izany tokony hataitranao amin'izany raha ianona. Ahoana kosa moa izany tsy ho taitra volana. Sika sainao nge tsy nivonany amin'izany e. Dia inona no tianao tenenina? Tiako tenenina ahoana? Ianao nilaza fa tsy nivonany amin'ity zazy ity. Inona ny hevitra finosin'le hoe tsy fahavononana? Tampoka be loatra kosa re le izy fa tsy hoe misy hevitra finosina izany a. Ely izany fa ahoana izany ny fanapahan-kevitra ao e. Tsy hitako izay atao volana. Fina ny eritreretinao ataontsika. Ianao nge ny lehilahy raha ihany e. Ianao mahalala an'izay tokony ho atao amin'ny vady aman-janaka ao. Ka tsika sainao tsy vita nininy ity volana ny tena mampiasa ny saiko. Anao ahoana loatra ny vava ny fianakaviana sy ny fiarahamonina amin'izao. Hay kosa. Ny enatra izany mba antoerana ho andohanao fa tsy tia zazy ity. Afaka mifampitsodranoka antsika raha izany e. Somantsy ianao manana eritreritra hoe ho alany ity zazy ity. Za tsy hanala ny zanako izany. F'izao na izay miara velona na miara maty. Aza miteniteny foana rery volana. Ary diovoko ny sainao fa tsy manana eritreritra ny amin'ny fanalana an'io zazy io a. Zanako ange io e. Raha zanako ao izy dia inona izany tokony ataonao aminy e. Miandry ny ovaliteninao nge za raha ianona fa tolozanao miondrika eo fotsiny e. Mandinika izay tokony atao nge za io e. Raha mandinika eo ihany ianao dia tonga dia eritreretao izay ho alehanay mianaka. Fa izay ho alehanareo mianaka ahoana koa e. Ka za nge ndroan'le nenitoanay e. Ha? Dia ahoana izany? Dia tsy haiko tsomo izany e. Fa nanino ianao nokoahany? Ka reny efa nitantaraiko anao ireny toetran'ny nenitoanayko. Sady za nge ho raha ianona tsy tiany mihitsy e. Ary mifankahalany aminy mahatonga tsy nitondra anao tany aminy hatramin'izao. Tsy efa nitantaraiko anao moa izany. Eny e, fa nahatonga azy nanontroka anao tsy azoko. Mazava ho azy fa noho ny fankahalany ahy ihany e. Androany ny amin'ny farany mipetraka ao amin'ny zareo. Ary maninona ka dadadoanao no resahantsika? Dadadoa nge ka ohatran'ny kofehy manara-panjaitra raha ihany e. Sady izy raha teo koa mananolana amin'ny dada dia tsy niaro atsony. Tsy mifankahazo mihitsy izy dada hatramin'izao. Mila ninona daholo koa rety e. Tsy maintsy hiaraka aminao any ambanivohitra ireo hiresaka amin'ny dadanao ihany aza zany. Hiresaka inona? Ny amin'ny fiarahantsika re a. Miala tsiny a. Za indray dia tsy sahiatrika andray aman-dreniko izany raha tsy ndrarahantsika mihitsy no resahanao aminy. Ka tsy hitako ange hoe inona no atao ankoatran'izay e. Raha vonona ianao ny anatanteraka andrarahantsika mialohan'ny isehon'ny kiboko a dia tsy manina fa hiresaka amintsika. Ka raha inona nefa no ataontsika eo e ha? Tsy misy fanomanana, tsy misy ninina fa tonga dia rara. Ay, dia tsy makany ambanivohitra izany. Za tsy afaka nisy eo anoloan'ny dada sy neny amin'ity kiboko ity mihitsy. Hianatra ny nandefasaina taty nefa kibo ve no entiko mody. Farafaratsy mba miaraka amiko any ianao dia hiresaka amin'ny momba ny raharaha fa tsy miferahantsika fotsiny.
lazaiko anao tsara fidada sineny tsy miraharaha izay sipasipy izany fa vady matompo sy eo anatrehany a ka zange tsy hoe tsy akavady anao volany mba tiako ilamina fotsiny ny zavadrehetra vo mivadysika ny zavadrehetra inona ohatra ny fianarako ohatra tia tena ianao iandranao amita amin'ny fianaranao izany vao hivadysika tsy efa firy-taona ny zaza amin'izany ka tsy hitako ange hoe inona ny hevitra e hoeto any aminareo ary efa tsy hitanao izay atao miteniteny foana ianao maninona tsara miteniteny foana hoe za efa be voka zao izany dia mbola tsy mananjo ihany aho any aminareo ary ianao tia kosa ary sao dia mba tsy vonina ny akavady akora ihanina sao dia manao ao fanalan'andro sy kilalao fotsiny ianao ty tsy manao anao fanalan'andro sy kilalao zany reha fa zange tena tianao e ay dia porifo ihanyko ary zany fitiavanao izany e hoento any aminareo ary raha tena tia ahy ianao zange raha ihanina ka tsy misy tany alera tsy hoentinao any aminareo e nentoanay ho amandroka dada sineny sy andray amin'ity kiboko ity dia ho ay za zany dia tsy misy vahaolana akoatran'lay hoe any aminay kosa ve meo a raha mahita ary ianao e tsy mahita lazaina ianao satria tsy mahita hevitra tena olana be ngery volany indrindra eo aminay sineny akoatr'izay dia fahafambaraka no azoko amin'ny fianakaviana satria ianao be voka nefa ny raharahantsika tsy vita ary zareo tsy misy mahafantatra anao akory voalohany aloha za mba efa niangavy anao ihany hitondra ho any aminareo fa ianao tsy nety mialatsiny raha ilaza hoe adalàna ny ianao ny tsy miprezentenao aty amin'ny fianakavianao faharoa ny amin'ny fahafambaraka dia samy mitafy an'izany tsika zao fa tsy ianao rery akory no afambaraka avy roen'ny fahafambaraka mahazo anao aza mahazo azy satria izany be voka melohan-drara ary ny olona koa tsy hanometsiny anao lehilahy mihitsy fa tsy maintsy zavehivavy foana mahazo tsiny e tena mialatsiny volana tsy misy tsiny andrematoa tsy sahndray andraikitra no nenatra ny fiarahamonina mandeha izay mianaka raha tsy hanaraka an'izay teniko izay ianao anenjika anao ny eritreritra ao raha sanatria misy fahavoazany amin'ny mianaka veloma oka aloha ndao ary fa hoentiko any an-trano ianao raha pitso e akamiko izany ka ramizao mbola mandoha ihany fa firy andro sa firy volana koa raha mivoaka ny tsy mandoha tsony fa maninona ianao volana tsy maninona ka ianao raha mandoha io ko hoe tsy maninona tsy lamina amin'izao saiko fa andao aloha entina ny ambotsaboka efa hoe tsy maninona aho mety le nandro tamin'ny rano mangatsika arivo io ngamba natonga an'izao mety nidirandrivotra tsy mety zao mandromandro manana aretin'izao fa andoantsika manantona ambotsaboka raha zareo mahafantatra hoe aretim-bavony sa rivotra no mahazo anao aza manafitohany ianao ry vontsy fa efa hoe tsy maninona servitanana malany ianao no aminona vatotra koa dia lilo kokoa fidinao aho hosorako amin'ny kiboko elan'izany rivotra izany tsoroko amin'ny ve marina ho zaka ny ve nefa ny andrean'izany tsy ho lazaiko azy satria fantatra fa tsy ho zakany aleoko bonika tompoko tsy miloaka raha mba fantatra ao matsy ny andozako anao raha mpitso ry fontsy volana
nga mbola tsy matory ianao? Mbola ka. Ay, za koa ary tsy mahita toriko. Any aminao foana ny saiko. Matahotra so maninona ato ianao tamin'ny ianao nandoa teo. Fonjy misaotra anao noho ny fiainao ny amiko. Misaotra tamin'ny vita rehetra. Inona ary tia misaotra ty adidiko ange miahanao maolo tiako anao za ve dia hisaoranao? Betsaka ange vitanao tamiko fonjy. Ny fitiavana ange volana tsy vita ny teny hoe tiako ianao mila aseho amin'ny fihetsika io ary indrindra aseho amin'ny asa. Ny soa rehetra nataoko taminao ny fomba nanehoako fa tiako ianao ary tiako noho ny tenako mihitsy azy ianao. Tena be fitiavana ianao fonjy. Zany ve? Tsy mahateniko mandrakizay izany fitiavanao izany. Raha sanatria misy felako tampoka dia aza mba hatiany koa ny fisiako teo amin'ny fiainanao. Aza miteniteny foana rehefa hiala ho aiza ary ianao Tsy fantatra izay ho avoaka ny rampitso. Fonjy dia atory be eny ary tafandrimandry izany havako izany. Misaotra. Tsy pihana angaty hijiro atao amin'ny efitranonao ty? Aok'izao ka. Ary iny tia mampianana anao? Fa manina raha veloma amin'ny fiara raha ihanina? Meloha ny tena andehanantsika any an-trano dia tsy haiko ny tsy ilazanao ny marina. Ny marina inona? Mety tsy ho tia maman ianao volana. Zay mety tsy ho tia maman ianao. Fa maninona? Inona no mahatonga anao miteny an'izany? Efa nilaza izy ary namepetra tsy araka amin'ny vehivavy ohatranao. Miala tsiny fa ohatran'izay mihitsy ny fomba fiteny ahy. Ay, azoko. Satria izany izaho mahantra dia mety tsy ho teny. Tsy mampanina azy velively ny fantrano eny mety hoe olana aminy ihany fa mety tsy tsorony amiko fotsiny. Dia ina ary izany tsy hitiavany ahy Ny volokoditrao. Raha nisy an'izany raha ihany tsy tokony niaraka tamiko akory ianao Mo masakana tsy araka aminao volokoditrao. Tsy volana. Tiako ianao matoa hitondranao izao dia sa hifanatrika amin'ny maman. Ahoana? Vona ianao niatrika azy ninona mety ho fihetsiny na teniny? Raha say ianao raha ihanina dia vonina ihany koa Veloniko ny fiara zany Veloma ny fiara dia andaontsika andeha. Raha ihanina teo tsy tiako raha mety treo ny reny nefa raha ihanina tsy atao akory. Izany ary misy olona manao taloha manato asa hitako. Valaka Tena reniny mihitsy io. Mbola tsy mahita izy. Aleoko mody miondrika mamaky boky eto ihany aloha. Dry Fizindry ary inona nataondry ato an-tranoko amin'izao oro izao? Anahoana tompoko? Tsy mamana izy fa mivandravandra fotsiny. Mampatahotra aty fijeriny. Aleoko miondrika ka. Manontany andrenga izy tolozandry miondrika ao fotsiny. Za tompoko no ay ve maman efa tonga ato volana izy no reniko ary izy kosa maman no volana.
Faly mahafantatra tompoko. Esory-tany ny tanana fa za tsy mandray tanan'olona oatra ny tanandry. Io hoe zany le volana ny lazainao fa olona tianao. Eny ry mama. Fa manino io nampidirina ny tranoko. Ka zany izy hoe olo tiako kosa mama. Olona oatra zao. Ary toy izao ny volokodiny. Inona moa ny teniko taminao raha ihany a? Inona? Manontany anao angiara ihany. Ka tiako izy mama. Fa tsy nisy vehivavy azonao ny rahana koatra an'io mihitsy anga. Tsy mila an'io afa hoe to mivoaka ny tranoko any io. Dia ho aiza amin'ity andro efa mifito hariva kosa ry izy mama. Inona no raraiko an'izay alehany any? Tsy hitako mihitsy hitazomana an'io ato. Hoe tao ny fa maharikoriko ahy e. Aza miteny toy izany re mama. Olombelona no fa mandrato antsika ihany nge izy. Ny volokoditra fotsiny antsika samy hafa. Tsy olombelona reny amiko. Indray mama. Avoa ihany io dia atsaro ny fiarahanao aminy. Tsy vehivavy ohatrany mihitsy akory ny animbanao ny taranaka. Miala tsiny mama fa tsy afaka nisaraka aminy satria tiako izy. Ary tiako mampafantatra anao fa efa misy taranaka ao aminy. Tsisy azonao atao tsony. Maninona tsara? Be foka zany io. Izay ny tianao tenenina. Ie. Tena manao tao foana mihitsy ianao raha ihany. Mba lehilahy mianatra ihany nefa tsy mahatandrina ny tokony atao. Tsy tiako ho teraka izany zazany fa esory ihany. Miteny indry tsara ary kiala kely ity Tsy ndry mihitsy ny animba ny taranako. Esory izany zazany fa tsy mila. Tsy maintsy esory ndry izay zazay mazava. Sanatria menaky ny haiko ny ato akipo ka tsy mananjo mihitsy ianao anery anala azy. Lava be le resaka mama. Raha toa ka tsy tianao fotsiny vady aman-janako dia andeha zahay. Izenao? Anaraka ny vady aman-janako Adala nga ianao raha ihany Io vehivavy io ny andazanao ny reninao. Raha miala eo ianao dia aza manantena anoananao amin'ny fianaranao tsony. Ary aza manantena nininina ty amiko tsony koa fa vitahorery ihany ny fiainanao. Ny fiainanay fa tsy ny fiainako e. Efa tsy irery tsony azo ao fa telo mianaka. Fa noho an'izay ary tsy maintsy vitanay fiainanay. Aza matahotra fa tsy hanelingelinanao tsony koa e. Ty fanalaidy ny fiaranao. Tao tsy nety volana. Dia ho aiza zany nareo? Tsy ilainao ho fantatra akory izay toeranao alehanay e. Raha ihany sao dia hanenenanao izao fandehananao izao Tsy ho neniko mihitsy ny fiahiko ny vady aman-janako e. Veloma. Mijanona raha ihany Na zahay roa miara-mandeha na miara-mijanona. Mila mijanona eto anelako ny vady aman-janako. Hipetraka ato izany no tianao tenenina. Fantatra fa tsy hety aminao mihitsy zany e. Noho izany dia alao izay andeha. Mijanona ary fa mety tsy maninona tsony izy ka otri ny trano ary ty to midika adanako mety lasa ny tsiana vetivety angambe izy dia nidino ny trano engany mba napetrany ato amin'ny fitoerany lakile tiaka ny lakile ka aleo aloha ty tenisy ny vidiako azy ty apetraka ao amin'ny efitranony ao ka oay ohatray marina fa atao tsy misy atontsony ny akanjo amin'ny volana sy ny kaheny na ny poketrany aza tsy misy atontsony le tsaratsara reny dia ho sanatriva e andraso hoe misy taratasiny tsindriana vola madinika eo ambony fandriana io inona hoany ny vakin'ity soratra ity velomy ianao ry vonjy andray marina fa lasay ianao ry volana fa lasay
re zany volany e le hoe savainy ty poketra ny latsaka teo ambaravarany ty jereko ato sao dia mba misy numéroany namany azo antsoina fa izy mantsy tsy tratra antso mihitsy dray fa rojo inona koa ty e rojo amin'le lafo vidy be reny izy angamba no mividy an'ity fa za mbola tsy mividy rojo ho azy zany ka andraso hoe RV inona ny dikan'izany ohatra mbola tsy nahita ny volana ny ravaka an'ity rojo ty ary raha nividy an'ity izy maninona ny tsy nilazainy tamiko hoay dia montre inona koa ty sady montre tsara be fanomezana avy any amin'ny olona kosa reto e reto ny pirofo fa tsy manaja volana adiny tadiko ny diariny na dia tsy fahalalam-pomba aza ny mamaky ny diarin'olona dia hovakiako ty mety ho voavaly ato ny fanontaniana sasany tiako ampetraka. Si seulement tu savais à quel point je t'aime. Mbola mipetraka tany ambanivohitra izany nanoratra an'ity satria ny daty aza mbola tamin'ny 2024 aleo dinganina lavidavitra 20 janoary 2024. Za tsy hanambady olona tsy tiako. Efa natokako any ray anina ny foko. Sy tamin'izy mbola tany ambanivohitra ve zany le ray anina e? Izy efa mipetraka tato amiko ty daty manaraka ty. Izy ilay tsotra sy manam-pitiavana. Raha tsy izy efa maty ahy. Mazava ho azy fa zany resahany eto. Tsy tsahatra ity manginanao ny foko ray anina. Mazava ho azy zany fa tsy pa le ray anina fa olona tia mangina fotsiny e. Raha mba tsapana mantsy fa namana no andraisako azy. Nahoana reny dia nitory fitiavana tamiko ianao, izany efa tsy manam-pitiavana anao. Andray rery volana tamin'ny daty nitoriako fitiavana anao ianao no nanoratra an'ity. Izany efa nihevitra fa tia koa ianao tamin'ireny. Asa nahay ity anao aho. Izany lazainao fa antony hahavelomanao ka nanaiky niaraka taminao. Na dia tsy mifanojo aza ny fitiavantsika. Tsy mety tianao avonjy. Raha ianona ihany, izy ihany mbola mibany toerana tampoko. Raiko zary volana. Aleo tony tsy misy resam-pitiavana tony dinganina. Andray zato izy feno kisarisary be ty ray ty. Tena voaingony tsara. Fankahita tamiko ilay nitiaviko mangina. Sambatra. Iona hono zahay. Efa tsy androko intsony. Andray ry volana. Na dia hoe tsy nitia kosa ary ve ianao dia sahanao ny iona aminy nefitsika miaraka. Mazava ho azy zany fa fankahita tamin'ny ray anina izy. Aleo dinganina any fa mahakamboka. Ty ray ty sady misarina fony, misarina peratra. Ary ty ny tena voaingony indrindra. Faly fanoroany. Tena mamy ny orika nataony. Tiako be ilay montre nomeny ahy. Indrindra fa ilay rojo misy ny anarana.
tsy ovakiko tsony ny toy ihany fa ankarary fo aheto fotsiny mazava amiko ny zavatra rehetra miaraka izany raha ihanina zany raha ihanina no mividy an'ity montre ty ho azy ary mbola fanomezana avy tamin'ny raha ihanina koa ty rojo ty raha ihanina zany ty ary ty ary volana lehibe de vitanao very volana na de tsy ovakiko aza ny toy any de fantatro fa lasa niaraka aminy ianao tsy rariny kosory-bolana tsy rariny malahelo amin'ny fonjy azany engany mba tsy nanao tao foana atao rehefa tsy nahita atsony iny na ny tia fonjy tia izy ka tsy haiko izay nataony rehefa lasa enga ihany keo ane mba tsy mivary lafo tamin'ny toka raha fantatrao zao ny fitsaliako aty dia nalahelo ianao na dia tezitramiko aza ary iny ty mampitomany ao anao inona moa na mitomany ary miavinavina iny aloha takazo petsopetsona ataoko ihany kosany tsy hiteny fa tena tsirara ny fikasihan-tanana ataonao amiko ka ninona tsy hitako hoe inona loatra ny tsy nety nataokony dia kasihanao tanana lavo zao mbola aiza nefa ny anaovako ankaly ary ataovy mafimafy tsara mihitsy aloha le mitomany fa tsy re tsara finona loatra rehefa mifahaditsona nataokony dia ataonao ohatr'izao foana diso ianao rikala kely ty niaraka tamin'ny zanako efa fantatrikala fa tsy makasitraka ny fiarahan-kala amin'ny zanako dia tokony saraka tamin'ny kala tsy aposina mihitsy hoe olona oatra anao zao manana toetsaina amin'ny rehefarehefa amin'ny tany ary mba fahadio favavoaka manomboka androany fa tsy kala mihitsy ny andeha tsaratsara oloko hita mihitsy hoe miandrikendry-toana fotsiny ianao mba hamelezanahy ataovy ihany misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza tao kiboko ange zao ataonao azy ao raha ikino io na ho faty zao dia n'izao ihany aza ndray kala indray aloha dia miomana fa tsy maintsy ataoko izay sarahan-kala amin'ny zanako tantarao amin'ray ihany ange zao ataoko izao dia famiteny tsara zay ianao mihitsy zao nandrasanay mama ohatry fa misy inona ary manino ny volana ny tsy maim-bolo maso aiza moa le mosoara jeteako teo eo efako amin'ity ny ranomasondry fa manino ndry mba be tsara velatsy andray kosakia be tsara velatsy ve mifandraisandry miangavy ianao aloha mama mba hipetraka eny hipetraka fa na zany aza tsy sakako kosa lazainao hoe mpitsara velatsy za efa mba manao an'izay efa nanato amin'ity trano ity jereo angereto hoe noho ny fitiavako azy zao dia ny vitanako an'reto robo an'ny olona be voky reto izy nefa dia mbola mpitsara velatsy any ve ny itsony ary aza mitomany aloha mama fa tsy misy resako vita angeto raha samy hitomany eto nareo ka tsy tiako raha ihany ny zala zay nampitsara velatsy ekeko hoe tsy nity azy tamin'izy vao tonga teto saingy efa lasa ty azy azo satria fantatra fa izy no anjaranao ary zavikeliko nao akibony sa mba efa miezaka maneho fitiavana aminy efa lazay ny fitsaram-belatsy ireny raha tia mamary izy dia manina ny kasien mamantanany andray rery lanitro ny kasitanana azy ony tena mandoalika tanatrehanao ry anaka fa tsy ny kasitanana azy io izany aoka ho faty raha alina raha nanao an'izany
tena sahanao ve ny miteny hoe aoka ho faty ralina sako satria faty amiko izany mikasy tanana vehivavy mitovy amiko izany tsy haiko hoe inona ny tanjondrika ilazandry ilainga any amin'ny zanako mamelandriny efa na dia izany asa nataondry amiko e mandaingy io ray ianina leobe avolana sy mamaka zao foana ny fiarahamonitsika ato tena mariny maizinareo fandamina disadisany ray ianina tsy maintsy misy foana ao amin'ny tokantrano ray fa ny hoe ikasy tanana kosa efa tsy rariny izany na mpanamiko vavy ato an-trano aza na mpiasa vavy any am-paisana mbola tsy nikasiako tanana izany sa ve efa enao hoe nikasy tanana vehivavy zara mpikambana ao anatin'ny mpiarony zony vehivavy ty mihitsy ny karta mahampikambana toy izao ndresakareo fa zaho any amin'ny efitranotsika raha ianina voalohany indrindra aloha ry se vonjy dia misaotra ny se hanam-pandroso an-tranona dia tsy rariny aza nataoko tamin'ny se tena tsopo tokoa se tsy misy fisaorana dada amin'ny volana karazana mitana alahelo aminao ihany raha tsy mampandroso an-trananao ange nefa atao ahoana ny tana alahelo amin'ny olona amin'ity fiainana fandalovany ity amin'ny lafiny ray koa tsy dia nanometsiny anao loatra satria tato amiko ny zanaka ao nitratranao rariny raha nitabataba sy nitratrevatreva tamiko ianao zao vao tena tsapako fa sambatra ny zanako nazo any se za kosa nefa nahita fa tsy sambatra izy teto anilako sambara ny volana dia mitoetra eo anilany tiany fa tsy sambatra hoana izy teto anilany se fa lasa iza marina aloha volany lasa ny anatra tsy haiko hoe asa na noho ny fianarana izy any amin'izay tany misy azy ihany na ahoana vonjy tsy azoko angeny tia izay ho teneniny lasa volany lasa nanaraka an'izany ray ianina zany izy raha ianina hono ny tiany raha ianina no mibahatoerana ao am-pony ary tsy mahay mity olo-kafa afa-tsy raha ianina izy no raketiny tao anatin'ny diariny ao daholo ny oroka mamy nomele raha ianina azy ny fanomezana sarobidy sady tsara ny vidiny no soroatany tao hatramin'ny fitiavany ihany raha ianina hatrany ambany vohatra ny fitiavan'izay miredareda tsy hay vonoana mba voasoratra tao ihany koa ny anarako saingy tsy ny fitiavana ny voarakitra tao fa neny miaraka tamiko na nenina izy nanaiky ny fiarahanay satria tsy tiany aho tena menatra sady malahelo an'se vonjy mifona arsea mifona tamina taonjanako tsy misy tokony hifonanao amiko izany dadany volana ianao tsinona tsy nanery azy hisaraka amiko ka nahatonga azy nandeha ny aditsony volana ange no hifonako amin'se volana ange tsy diso tsy diso mihitsy izy raha tsy tia zano adala zano adala fa nyty azy eo ry se fa ezaka hitady amin'ny volana raha hitako izy dia zahako resena lahitra hiverina amin'se ninona ataontsika rehefa tsy tia izy dia tsy tia mbola tsy niona tam'le ny lazainy fa tiany ary izy tsy ny tempo fitiavana tamiko maika fa hoe lasa miaraka ary zareo raha nisy na dia fitiavana kely aza ange mety mba nijanona ihany izy saingy matoy izy nandeha dia tena tsy tia mihitsy aza resena lahatra izy fa aleo hisambatra eo anilany tiany tsy hitako ry se zay ho atao vonjay tsy misy azonao atao ary tsy misy azoko atao koa ny any azonao atao dia manaiky ny safidin-janakao ary ny any azoko atao dia mionona satria tsy tiany eny
Velako vetivety eo aloha ianao dadany volana fa andeha hividy ranom-boankazo ialatsika mianaka etaeta aloha. Aleo alefako ny tele dia mijery tele ianao mandra-pahatongako. Fa ahoana raha leko tia miantso tamiko ty a? Sady efa tenenina tsy antso amin'ny ora ohatr' izao fa manahirana be. Ny olona ato ny resaka. Tapao mihitsy aloha io dia zaho mamerina miantso afakadiny iray eo. Fa resaka maika ahoana e? Inona koa izao izany? Maninona tsara? Namalifaty hoe fokon'olona? Dia maninona raha ampiasaina amin'ny basy fa ho aizy ireny manoloana amin'ny vavam-basy e? Fa manampy andry zareo ahoana ampitandro ny filaminany? Finona koa no nampivadika an'ireny tany? Tsy milamina izao fa tsy maintsy ho atsoko ny lehibe an'ireny a. Ary tapao amin'izay aloha. Finona ihany e? Finona fotsiny koa ny mahalehibe an-dalo anareo raha matahotra nareo. Dia firy nareo ny tratrandry zareo? Maninona tsara? Dia nitorany velona daholo izany izay tratrany. Dia inona fotsiny koa izany nataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izany? Tsy akaiko mihitsy kosa izany ka. Ny volako menan'ireny ohatrinona nefa dia vita nijery fotsiny an'izany tranga izany. Mazava ho azy izany raha leka fa lehibe amin'ny fokotany dimy mianaka nidoranareo velona na tonga andreny amalifaty. Aza matahotra ianao fa ilamina io e. Mahaiza fotsiny miery aloha. Izao ihany aho dia iantsony lehibe amin'ny manam-pahefana ny toerana. Aza mijery lalana ihany e. Kepoko. Mitomany kiala, mitomany mafy. Isy raharaha mantsy ana hivadika raha eo aza ny ranomaso. Maninona raha tonga dia vonoina ho faty koa raha tsy tianao e. Raha ny tiako a dia maty any mihitsy kiala sy zanaky kiala io. Vonoy mihitsy. Ary tory velona ohatran'ireo dia mianaka nampamonoana ny dahalo. Maninona tsara hoe? Gaga ianao satria fantatro ny marina. Izay ilay hoe tsy misy takona izay tsy ho hita ary miafina izay tsy hiseho. Zaza mpangainy kiala amin'ny zavatra tsy nataoko a. Misy horonan-peo mitahirany resaka ao tamin'ny antso atarby ihany madama. Nanaovako an'ilay horonan-peo a. Mba hitahirizako ny fampijalianao ato ka hampianoko andray ihany. Ary tsy izay ihany no voatahiry ato fa niresaka ireo sy raha leka ihany koa. Noho izany dia miomana fa ho fantatry ny zanako tsy ho ela ny fampijalianao ato sy ny asa ratsinao. Aiza izany horonan-peo izany nataon'ilay kiala totombitany ity? Roany. Manana compte Facebook roa aho. Tena alefako messenger tamin'ny compte kiray ilay izy. Misy olona any ataoko miandraikitra an'io compte io. Ka raha sanatria finoanao aza dia aza mieritreritra no afabela fa io olona io no ampafantatra andray anina marina rehetra. Kiala ratsy ty. Izao fotsiny ihany teniko madama. Manomboka izao dia tambatamba azo tsara ary ataovy izay tiako. Fidio izay tiako ho azo. Omeo azy izay zavatra ilaiko. Raha izay ny vitanao dia ho avaloko toy ny tsy misy ny fampijalianao azy sy ny asa ratsinao. Mazava be angamba izay. Ary mba ianao akanesako any amin'ny dosy fa te andro ahy. Rayanna. Tokony mba adiny atsika amin'izay nge momba ny raharahantsika e. Sa ahoana maman?
tsy tokony fotoana andinihana an'izany ve zao? Eno anaka za kosa nge efa mba nitenanao hoe aleo aloha mba vity ty semestre ray ity vao mba mirosa amin'izany tsika za nge manaiko hoe vity ty semestre ity vao atao le izy fa tokony hoe mba dinihana teny zao fotsiny tsika sy anao ary zao tokony any ambanivohitra iresaka amin'ny dada sineny amin'izay sa hoana ny hevitry maman amin'izany za tsy mandanaka fa mety daholo izay ataonareo maman ary io tsy mandady sony allo ky fa maninona kio pisindrio iny tsy azo anatsona mihitsy tsy nampiasaiko akity tao anatin'ny volana maromaro vao androany zao izy ity vao nampidiriko atao anaty telefônina indray fa maninona kiny tsy nampiasaina misy antony manokana kia dia raha tsy nampiasa n'io numéro io indray dia tokony mba nanome numéro hafa ifaneraserantsika ndry ve ky sady tsy miantso ny tsy azo natsona hita mihitsy hoe adindry tanteraka izay nefa ndrisy ry dada sineny mba efa niavana ihany sa tafitany Antananarivo any dia manadiny niavana raha mitoy izao ataondry izao dia ho ratsy noho ny anseno aza ny toetrandry misy antony daholo eky matoa manao an'izao ry anja mifona mora nampalahelo anareo kelaky ny krediako fa aleo tonga dia lasaiko ny vaovao aty marary mafy neny ato ary mitady indry mihitsy efa tany amin'ny hopitaly izy izao nentina noty satria tsy vita ny dokotera tsonky asakasaka indrina mbola tsy hamangy anyneny aty ihany marary venena enakefa ho avy ary anja marary neny reko le resaka radio inona zany nataontsika tsy maintsy manainga rahampitso zanytsika hamangy azy za nefa izao manao examen manomboka rahampitso tena tsy afaka miaraka aminao fa mialatsiny volana aloha zany mba zay sy maman ary mandeha tena mialatsiny aky fa tena tsy afaka indry ihany ny asa ao amin'ny orinasa raha mba faran'ny herinandro le izy tsy maninona fa ty izy tena nahandro be ty dia tsy afaka mihitsy raha mba fantatro melo koa le izy mba azoko nalamina ihany ny asa tany ampiasana le izy ty tampoka loatrako eny tsy maninona ary fa ny fitombitako tsy mahalohan'ny sampony mirary fahasalamana feno azy akia enany mba ho salama tsara neny za aloha tsy mino ny voaran'ny fahasalamana ho tsara intsony izy ary zany efa nampodian'ny dokotera fotsonyko manana finoana akia rehefa minondry dia ho sitrana izy allo olona firy sisa ny tsy fenao amin'le fiarandianany ay vitsivitsy sisa ampidirao anatin'le fiara amin'izay le bomba fa mety zany nataonao tao anaty sakosy tsara le izy ay tonga dia ataovy ao ambanin'ny seza ipetrahany le lasantsy anaty bidon koa apetrao ao ambanin'ny sezany fa tena siro nefa ianao fa mipoaka tsara le izy ay ndana raha ataovy amin'izay ny asa za ndray dia tsy hanaiky raha tsy maty ndry sy ny zanaka ao akibondriry volana rehefa maty ndry dia milamina saiko tsy misy raharaiko an'izay horoana-peo andry ihany fa haiko foana ny mamadika amin'ny marina olainga haiko foana ny mandresy lahatra ny zanako tsy ho ela fa androany ihany ndry dia andao ny tany sepotra raha ihanina raha nisy kely fotsiny tsy tratrako ianao fa misy inona misy mipetraka velo eto akaikinao ety tsy misy ka eo sisa ny seza tsy feno ato bonne chance zany rehefa aza amin'izay chauffeur fa mivazivazy velo moa sa ahoana
fiara ny chauffeur. Lasitsika. Dia ahoana ny fanadinanao? Ny tokony ny mpianatra dia tsisy examen. Vao nanomboka ny fitokonana tonga dia nanenjika anao. Zany misaotra raha ihanina. Arangay ianao io tsy nandeha moto moa nandeha nianatra. Najanonaiza zany moto anao? Nindramin'le namako izay le izy dia tonga dia nasaiko natery ny any tanàna rehefa avo entiny. Nandeha bus anaka ty. Dia avy eo niazakazaka. Sepitra. Hita mihitsy hoe efa ela tsy nanao fanatanjahantena. Misaotra ny sena mahali ny antso vonjy. Tsy misy isaorana dadany volana. Soa rehefa mba congé dia mba afaka nakatiako. Mitady ny se mafy ny eniny volana. Sesy volana mihitsy moa no tena tadiaviny. Finina marina no mety ho antony. Dia tena tsy fantatro ry se. Zany hoe ho avy eo zany volana. Ie, ho avy eo izy. Tsy aleo koa izy eo dia mba mifamelona reo sy izy ve? Eny zany hoe vonina ny famela aminy. Fa sao dia olana be nefa rehefa ohatra hoe hitan'ny olo tia ny resaka za haiko. Tsy hatana ny alahelo keo mantsy. Raha iresaka aminy fa tsy maintsy hitomany. Ho gaga ny olo tiany raha hita an'izany. Aza manasy efa izy rery no tonga eo ka. Tsy afaka hiasany tantsika ondra koa raha pitso ry dada. Oe, tokoa ke misy vahiny ato. Manahoana? Salama. Sandro volana izy ry se. Anja no anarany. Faly mahafantatra ny anja. Izy koa sanaka le vonjy. Le vonjy tsara fanahy. Za koa faly mahafantatra ny vonjy. Andeha karakara ny sakafontsika aloha za dada. Taonjanona tampoka ny fiara. Ohatra ny agnompanina sika. Dia atao ny firy zany sika no hijanona eto. Miankina amin'izay fahavitandry zareo anio ka. Ary aza misendaotra ohatran'io rehefa ho tonga foana tsika. Ndao tsika hivoaka kely fitsika fe zany dia hijanona eto mandra-pavitana io. Zangy te atorobe. Marina moa ianao miaro tory ny anatra leso nalina. Ndeha hidina ary aloha sady vidy gote kely hoentina any tanàna e. So dia misy zavatra tianao hohanina fa ho vidiako. Tsy te hihinana ninenina fa rano vidianao aho. Inona ry pisoko ingeza berika azafady? Mba hanao voroa amin'io ary e. Saotra. Ndeha ateriko any anaty taxi borosy aloha reto. Kopa tananara ihany. Je t'aime. Maninona? Je t'aime mawa. Mampiomehy mihitsy koa ty raha ihany ity ka. Je t'aime aussi. Rolanjo. Ryan! Maina reo e! Andray! Mbay hoana reo fa za iara mifany amin'ny vadiko e! May ao vadiko e! May ao vadiko reo olona Ryan! Fa le amin'izay ndrery irenina vehivavitany aminy a. Kila tanteraka tao anatin'ny taxi borosy angiampikiala. Maman! Wai! Maman! Nga tsy... Vaovao ratsy maman!
voavoaratsinna ary maninona raha natsona tamin'ny telefônina fotsiny afa tsy nakaty ampiasanako atyndry mandehana aloha mody any an-trano any dia antsika no miresaka nyrehatra ngery mama fiarantondranay vitako tamin'ny Facebook teo zany ndrika ala misoran'Andriamanitra fa tsy maty tany aleoko mitsary za maty tany aleoko za to zay izy maty tao anina nge izy fiziza iziza hoa raha ihany fa niaraka tamin'ndry tany nga zanako andray reny lanitro makila tao anatin'le fiara zany ny zanako raha ihana okizay mamoa okizay mba e lasindry mialany ndana hoa ny zanako maty ny zanako ny zanako nilozanao sady fiara ihana mangina mihitsy mama malahelo anjanan'izy tampotra loatra kosa rehefa alasanao raha ihanina fa tsy misy fatana levana akory ve lavenona sisa allo volinina tsy misy hoa ny zanako indray maty tany fa tsy kiala kely iny tsy misy hoa vo mason'olombelona firy ve dia tsy ahita hoe retako sibrosy tamin'ny zanako zay tapitra Indray aiveka tetika nomany ny firehetan'ny fiariny aika zany no kasaina hovonoana tamin'iny allo aky anja allo fa maninona kindriny tsy tonga akory tsy afaka tampoka kia ary mitomany angandry izany maty kira ihanina maikila tsy nisy fatana levina akory fa lavenona ny sisa andraiky fa inona ny trangy rehefa tonga ny aky atataraiko aminareo zay fatapao aloha vaovao ratsy koa ny akiny aty an-tanàna maty koa neny farozina daholo koa re ty mitrango ty mba tonga avakina dia mandevana fotsiny aza nataondria dia mahirevakia nakia samy maherintsika rehetra sao teny zao fa teo any tanàna tsy erany mamoa fa tonga dia andeha dia tsisy taranaka zany zanako volana ve zanakiny ve no taranako zaza zay tsy mitovy volokoditra amiko dia ahoana ry zany no ataoko hoe hofonoko ihany velaka aro vaviny raha hofonoko nefa izy dia ho fatiny zaza ao akibony nefa dia ny zanaka kiala ratsy iny ve ny andova raha tsy misy an'iny zaza iny nefa dia ho faty tsy mamela taranaka ny zanako aleo ranga andrasako teraka ny zaza vo fitaiko ny aminy manao any volana vonjy ainao aty na tamin'ny haninao narary izy angeta ty foana saotrindrindra vonjy okizay volana okizay fa tsy zakako ny mahita anao mitomany toy izao ka tena tsotra loatra ianao vonjy na dia tsy raha nataoko taminao sy natao mitata dia tsy mitanalahelo taminay ianao menatra anao
Zay le hoe ny lasa omba ny lasa e. Fonjy a malahelo be a sady tsy mba mifamela tamin'ny eny ekoly mely ho an'ny nafatesa izy nefa mba nangataka ny ahita ihany. Oka moa zay re. Oka zay volana. Oka moa zay. Andro ray angery fonjy ny fotoana nafatesany eny sy ny fofombatiko e. Ka mbo tsy sahatra ny sanako fonjy a. Volana. Mahereza moa volana. Mipetrapetraka. Ie. Petrapetraka eto akia. Mahazo mipetraka eto akaiky ny vonjy ve a? Tsy maninona ka. Vonjy io nitsotra be hozy dadanay. Misaotra azy. Marina ve fa hoe hitanao narary mafy tany an-tokotanao ny zokoka dia nentinao tany amin'ny hôpitaly? Ie. Marina zany. Dia ny vola tokony nianaranao ny tsaboinao azy? Ie. Dia vola saika nampiasainao tamin'ny fianarana koa no nampianaranao azy teny Ankatso? Ie. Volana no nitantara zany taminao. Ie, tsara fanahy be vonjy. Misaotra. Sambatra raha ohatra ny toetranao zany ny toetran'ny sehola iaraka amiko ry vonjy a. Ndana olona kilo mba ampio ny olona mizara kafe iantsa. Nga kosa ki dia tsy misy olo-kafa mihitsy fa safona. Losaka ianao vonjy a. Mazotoa renao e. Tamana miresaka aminao ery ny zandriko dia tsy te hanao raharaha mihitsy. Mety reraka kosa angamba izy e. Tsy mipetraka mihitsy ange izy iny androany tontolo e. Ianja ve aminao ahalala fizan'izany fa te hiresaka aminao fotsiny izy e. Fa endra ange izy iny vonjy e. Sady tia fianarana izy mankatoray aman-dreny be mihitsy. Ny amin'ny fahazotoana miasa zany dia tena miaika azy mihitsy a. Endry marina izy raha izany ka. Zany aloha ihany fa inona ny vaovaonao vonjy? Ny vaovao tany an-tanàna zao no nalaza tato ato. Fa ahoana ny vaovao tany? Ndrahina ny fokony olona sy mpitandro ny filaminana dia maromaro ny dahalo azo ndry zareo sambobelona. Zany vaovao tsara kosa zanyko. Raha ny reko dia ireo dahalo ireo ihany no nandoro velona azy tia mianaka ankonako. Izany hoe dada sy neny ary izy telo miana-dazandrika. Dia nidorana velona ihany koa ndreo dahalo? Ay ve renao ihany koa ny vaovao iny e? Ie, henoko tamin'ny olona iny. Ay e. Sady ohatra nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao mihitsy azy izy iny a. Ary raha fantatro vonjy marina ho any ny olona naniraka andreo dahalo namono azy tia mianaka dia inona no atao mivonjy e? Ny tena tompon'antoka ange tsy ho fantatra mihitsy e. Ny dahalo ambony latabatra tsy ho tratra zany na roviana na roviana. Eny e, izy ange tsy ho tratra e. Fa raha atao hoe ianao mihitsy ohatra mahatratra azy. Mba ohatra ny ahy e. Tsy misy azoko atao akia. Raha hitory azy a mety tsy handray saziny akory izy. Ny any azoko atao dia no mivavaka. Dia Andriamanitra no mahafantatra an'izay atao aminy. Dia tsy hamaly-faty kory ve ianao nefa fantatra zao hoe izy ny tena tompon'antoka tamin'ny nahafatesan'ny ankohonanao? N'Andriamanitra ny fahamaliana ki volana. Aoka izy no hamaly. Sady raha hamaly faty a dia tsy maintsy za indray no handray ny valiny nasako namono azy. Tena tsotra loatra ianao ry vonjy ka. Raha mba fantatrao mantsy vonjy fa ndrafozako angeno dahalo ambony latabatra lazainao e. Asa matahotra nefa ianao fizano anatanteraka ny valifatinao. Raha ampitso ihany zany teo tanterahako valiny fitiavako anao. Fa maninona no mifatitra eto?
miarabanao madame Irène. Volana fa maninona mifatorandry eto fa andry ainga ana Tsy mivaha eo izany intsony ny fatoranao raha matoa Irène. sécurité Sécurité aiza e? Efa nomeko fanafody fampatoriana daholo ny sécurité sy ny mpiasa rehetra tato. dia nataondreza daholo ny mpiasako Ery amin'ny tranobenao ray ery apitery e. Fa tsy possible hitatra eny ny hafa faza matahotra e. Ny tokony hampanahanao zao dia ny hainao fa tsy ny an'ny mpiasanao. fa afinna nefa tsy hitatra e. Afo avy ato amin'ity trano ity e. Efa nirarahako lasantsy daholo ny efitrano rehetra. Andrekako Ty efitrano misy atsika ity sisa ny tsondrarahako lasantsy. finna kity ataondry ity ry Volana. Valifatin'ireo dimy mianaka nasainao ny dorana velona tao an-tranona. Ary valifatiko tamin'ny namonoana ny vadiko. finna daholo sany lazaindry izany e. Tsy ilana fanazavana intsony izany madame Irène fa efa fantatrao Ary tsy aloha rarahana lasantsy betsabetsaka ity izy. Atao betsabetsaka tsara mihitsy. Mifona kia. Za tsy emelanao izany. Mifona. Aleo koa rarahana lasantsy daholo ty efitra ty. Io fa variana. Heverina io fa tsy voavahako. Tsy moramora tato moa fatorako. Rehefa azy fitoeram-boninkazo ireny kapohako andohany io androany. Ty fatorana amin'ny tongotro ty sisa. Otry, ary toa somokotra ery ty izy mama fatorana. Mazotoa ary mama amin'ny fatorana e. Tia ny afikasika ty. Mifona kia. Mifona marina e. Veloma. Maty ahy e. Mijery e. Eto aingana fantatra fa tsy maintsy higadra amin'izao zavatra ataoko izao saingy aleoko migadra. Io mantsy tsy maintsy hikasa mono any mianaka raha tsy vonoko. Valivatin'ireo olona matimaty foana noho ny nataony izao. Tena metatra vetivety ny afo. Azakazaka aingana. Mianjera. Kiboko. Mararya. Sy afa mamindra. Sempotra e. Sisy lalana intsony fa mirehatra daholo ny tokony ho lalako. Sempotra. Maty Sianja fa misy inona efa ela nganareo mianako no niandry ateto tokotany teto. Oay manahoana aloha nareo e? Manahoana ry se? Manao ny vonjy. Tamin'ny atoandro izay mianaka ny tonga teto. Dia niandry ateto hatramin'ny atoandro ve izany nareo e? Niandry an'se teto foana izay. Lahara-taroby an'se koa tsy azo mihitsy hatry ny maly. Fa misy inona ry dada? Oay dada ny volana mantsy e. Ndao aloha mandrosoa aty an-trano e. Maty ry se Volana. Maninona tsara Volana? Maty izy ry vonjy Indray. Maty naninona tampoka teo e. Fa maty naninona nefa e. May izy. May nafaty azy. May taiza. Tao an-tranondrafosany. Nandefa message tamiko izy hoe dorany vela hono ny rafozany satria namony ankonana sy ny vadiny. Neferiko fa nivazivazy izy. Eka tena nataon'ilay izy. Teny ara-maitao sareo. Fa ahoana nefa ny nahafantarany hoe ny rafozany namony ankonako sy ny vadiny e. Zay koa sambagagako. Indray maro.
dia maty izany ianao ry volana fa nahoana loatra dia ro finisy no alevina efa voalevina ary senirazana Indray izy raha mba nisy fatina levina fa ndra fosany tsy nisy ndraisina fa lasa lavenoana tao amin'ilay tranomay finina loatra re zany nataonao zany ry volana nisy afatra napetrako volana ary se tamin'izy avy nandevina ny reniny raha sanatria ny misy fahafatesany dia teneniko amin'ny sela izy fa afatr'inony zany ho anareo sy anja mihitsy moa zany le izy ahoana ny afany fa ho anay sy fonjy ahoana akory dada zao le izy fandrino ny raha miaraka nareo roa reo maninona tsara maninona tsara zay no afany zay no mba fandriny ary nazako aza mba mankasitraka an'le izy saingy tsy hanery anay izany aza fa anareo roa ny safidy ianao zanako aloha no anontaniko anja mety aminao ve zany tianao ve raha vonjy no lasa vadinao miankina mifonjy ihany le izy dada raha manaiky izy dia manaiky dada sy anja aleo aloha za mba handinika mbola misoana ny fitiavako amin'ny volana azo asa na hiara-maty aminy koa ny fitiavako raha nitsapako mantsy dia tsy mahay mity olontsony lasa toy ny lavenina koa angamba ny fitiavako lavenina tsy afaka hirehetra intsony asa tsy haiko lavenina ve sisy le fitiavako natolotry ny ACEEM radio anareo teo lavenina sisa fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany Tojo Raymond novy alohan'ny Saoly Rakotonanahary Sofaniry Nanja niaraka tamin'ny Zomamy Nirina Ralala ary Christophe Rabearamanana nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamy Arovony Nana Tontosy Nanja Razavin-Drakoto nika Mamy Arovony Nana Tontosy Nanja Razavin-Drakoto